Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity alarobia ity fifaliana ao an-trano ihany koa ny mizara ny ten'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka. Ry Andriamanitra tsara indrandrantro mbola velom-pisaorana anao izahay noho ny amin'ny izao fotoana izao izay omenao anay indray mba handraisanay ny fahasoavana avy aminao. Tompo miteza ianao hiasa ao anatinay ary ihany koa hanamboatra anay amin'ny lafiny rehetra. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe mpiaro sy mpanafaka. Mpiaro sy mpanafaka. Hoy ny Korinthiana voalohany toko 10:1 voalohany ka hatramin'ny 4 manao hoe fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona ary izy rehetra namaky ny ranomasina ary izy rehetra dia natao batisa ao amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina ary izy rehetra nihinana ny fihinanam-panahy iray ihany ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany fa nisotro tamin'ny vato lampy fanahy izay nanaraka azy izy ary Kristy izany vato lampy izany. Raha mamaky koa isika ny Salamo fa 4:100 dia ahoana moa izany no hanoritsoritana amin'ny fomba kanto ny nanavotan'Andriamanitra amin'ny vahoakany Israely tao Egipta eto, fanehoana kanto ny nanafan'Andriamanitra ny zanany tamin'ny fanandevozan'ny Egiptianina. Izany no hita ao manerana ny testamenta taloha, na ny testamenta vaovao koa aza, ny fanafanan'ny Israely tamin'ny tany Egipta dia entina hanehoana ny herin'Andriamanitra izay mamonjy ny vahoakany. Izany indrindra nataon'i Paoly eo amin'ny Korinthiana voalohany izay nivakitsika teo. Sary anohatra tadidin'ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy no ahitana ilay tantara manontolo izay zava-mitranga marina. Aseho amin'ny Salamo iny ihany koa ny fanafahan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fifehezany ny herin'ny zavaboary amin'ny mampahary azy, izay fomba namonjen'ny vahoakany eo amin'ny Eksodosy, maneho ny herin'ny zavaboary sy ny olombelona izay manakatsakana ny lalan'ny Israely izay tsy ho tonga any amin'ny tany Kanana ny ranomasina, ny ony Jordana zany ary ny tendrombohitra sy ny havoana. Andriamanitra nefa no manapaka azy rehetra ihany koa. Andriamanitra zany dia afaka manapaka ny zavatra rehetra koa eo amin'ny fiainantsika. Raha misy ny ranomasina manoloana, ny tendrombohitra sy ny havoana dia tsarovy mandrakariva. Fa azon'Andriamanitra tao ny manasaraka azy ireny mba hahafahanao miampita. Ny ilain'Andriamanitra antsika dia ny mitoky azy amin'ny fahavenoana. Raha ny marina ihany koa dia voatemitra loza ny lalana makany amin'ny Jerosalema any an-danitra ho an'ny ankamaroan'ny zanak'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra mihitsy. Mampahery azy ireo, mampahery antsika, mampahery anao ny Salamo. Hijery akoatra ny tendrombohitra, hijery akoatra ny havoana mba hahita ny pahara ny lanitra sy ny tany satria eo an-tanany ny zavatra rehetra, eo an-tanany ny hery rehetra ihany koa. Tao amin'i Jesosy koa io toe-tsaina izay lazainao io rehefa mampitsahatra ny tafio-drivotra izy ary koa rehefa nambarany fa tsy misy tokony hatahoran'ny fiangonana satria efa naharesy an'izao tontolo izao izy. Ireo zava-mitranga, ireo zava-mahatalanjona nataon'ny Tompo an'ny vahoakany dia tokony hahatonga ny tany manontolo hangovitra eo anatrehany. Fanekena sy fahefana ny fiankohofana aminy no tokony handraisana ny oro-orona fangovitana io fa tsy fahatahorana mafy tsy akory. Tsy misy tokony hatahoran'ny mpino raha Andriamanitra ny eo alohany. Tsy misy tokony hahatonga antsika hanahy
raha Andriamanitra no fantatsika fa eo alohantsika tsy misy tokon'izay ampitebiteby atsika raha Andriamanitra no inotsika tokoa fa mitantana ny fiainantsika. Tsarovy fa voavidin'ny rano Kristy ianao, izy ilay atao hoe mpiaro sy mpanafaka anao. Amen. Ry Renay tsara indresin-danitra mbola misaotra anao izahay noho ny amin'izany fampanantenana sy fitokiana ary ihany koa fitiavana omenao anay mandrakariva. Tompo ampitombo ny finoanay, Tompo ampahitao ny voninahitra ao izahay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.